tena tiako be la araka ny lazaiko anareo hoe ity mety ho ampiasaiko matetika anaovako fond de teint ty satria tena mafy tsara le izy nefa malefaka ihany koa. Dia faly miarabana rehetrarehetra tafaverina soma tsara eto amin'ny chaîne na ny page-ko androany dia izaranareo ny hevitra amin'ity andrana voalohany ity ireto borosy reto no ataontsika andrana voalohany andrana voalohany Jaclyn Hill's brushes set le izy ny anarany Jaclyn Hill's Complexion Master Collection sy the Eye Master Collection anankidimy ny amin'ny tarehy dia anaky 7 ny amin'ny maso. Dia andao ary fa mondramantsika daholo ireto borosy rehetrarehetra reto dia holazaiko anareo ny hevitra amin'ny farany. Ireto borosy reto no andeha ho jerentsika androany anankiroa reto fanomezana avy amin'ny vadiko tamin'ny Krismasy reto dia mbola tsy nampiasako hatramin'izao efa ho herintaona izay. Ity anankiray ity Morphe and Jaclyn Hill the Complexion Master Collection anankidimy ny ato ho an'ny tarehy. Dia ity anankiray ity Morphe and Jaclyn Hill the Eye Master Collection anankivalo ny ato anatin'ity dia anankidimy ny ato anatin'ity efa ny ala le postra. Rehefa sokafantsika izy dia sahala amin'izao mbola anaty sachet daholo mitovy amin'ny anankiray teny ihany fa sokafantsika izy dia sahala amin'izao. Mahafinaritra anaty satria na le fonony raha ny afaka asiana zavatra hafa rehefa misy toerana le asoroka anaty sachet aloha zany izy dia anomboka avy hatrany misy antony koa le izy fiarovana le borosy. Betsaka ny olona rehefa vao mahazo borosy dia tonga dia sasany aloha izay vao ampiasainy za tsy dia zatra an'izay fa raha izay mahazatra anao dia afaka ataonao izay. Okey, dia ny zavatra rehetra ho ampiasaiko androany zavatra efa fantatro daholo hoe tsara dia amin'izay tsy misy hoe ay le borosy ny antony nahatonga le izy ratsy sa le borosy ny antony nahatonga le izy tsara fa tonga dia fantatro hoe ilay borosy na tsy ilay borosy. Okey, tsaiko na mazava zany. Dia atondrotsika amin'ny primer aloha tsy maintsy ny tanako ny ampiasaiko amin'ilay primer fa tsy mety reto. Ny primer ampiasako voalohany dia ny Tatcha the Silk Canvas Primer ity le amin'ilay travel size fa ngezangeza le tena izy. Ity aloha ny ataoko eto amin'ny pork ny maskoditra zany. Dia vita ny eo ampovoany dia ataoko amin'ny sisiny indray ity Infallible Matte Lock ity. Lazaiko anareo teo aloha hoe tsy mety tamin'ny tarehiko ity satria tena gras be tena be menaka be ny tarehiko teo aloha dia miverina combination sy maina indray zao ny tarehiko amin'izao dia tena mety tsara amin'ny tarehiko indray izy ity. Anao volomaso vetivety fotsiny ako dia miverina eto ihany. Somary misavoritaka kely ty raha ity. Ampiasa concealer koa dia ampiasa an'ity borosy ity le Morphe Jaclyn Hill GH43 concealer Maybelline Fit Me no ampiasaiko Teint Sand. Tsara ty borosy ty précis tsara mihitsy zany namoa ny précis amin'ny teny malagasy. Marina tsara mihitsy le ataony. Izay manko ny tena ilana flat brush ohatrany tony manao raha mila zavatra tena ho marina tsara ianao zany. Vita ny amin'iny dia hifindra amin'ny fond de teint tsika. Fond de teint ampiasaiko dia ilay Maybelline Fit Me Matte and Poreless izay tianareo rehetrarehetra mihitsy natural beige no lokany. Dia ny borosy ho ampiasaiko amin'ilay izy dia ity Jaclyn Hill Fit Morphe JH03.
raha hitanareo misy JH daholo koa eto amin'ty mangirany amin'le brosy 220 natural beige ilay izy. Tsara koa ty brosy iray ity. Amin'le ilaivako anazy mihitsy zany le izy tsy dense loatra, tsy mafy loatra no tsy malefaka loatra fa tena hoe amin'le ilaivanao azy tsara mihitsy. Tena ao tsara, mety tsara mihitsy. Manositra tsara an'le produit mihitsy le izy no malefaka tsara no ao tsara tiako be, tiako be. Mety ho ty foana indray zany zao ny ampiasaiko anasiko an'ny fond de teint fa tena tiako be le izy. Dia manaraka ampiasa contouring tsika. Misy brosy fanaovana contouring mihitsy ty. Morphe, angamba tsy lazaiko tsony hoe Morphe Fit Jaclyn Hill fa JH04 le izy dia misy an'le JH foana eto. Dia contouring palette ampiasantsika dia efa mahazatra anareo efa fampiasako mihitsy ty fa mila mividy vaovao angamba BH Cosmetics contouring palette. Ao tsara le izy, somary lavalava noho ny tiavako anazy. Hitanareo somary ohatran'ny somary lava be zany le izy indrindra fa le eto ohatran'ny somary lavalava le izy dia tsy dia tiako fa manao ny tokony ataony. Sady mahatsara le lava ohatra izao koa kay amin'izay koa ianao tsy masivatra be ny tananao. Fa ohatra hoe aty ampovoany aty na aty amin'ny farany aty ny tazomina dia tsy mametraka produit, tsy mametraka akora betsaka loatra amin'ny tarehinao le izy. Tiako koa ty fa izay le nilazaiko izay tsy dia zatra an'le izy lava loatra fotsiny ako le volony lava loatra fa ao tsara sady malefaka no mafy. Tsy haiko ny ilazana an'izany, sady malefaka mafy tsy malefaka izy raha amin'ny ilaina malefaka azy dia mafy kokoa ihany koa izy raha ohatra ka ilaina mba mafimafy azy. Anisy concealer ambany maso koa sy ny zone T. Ty angamba ny concealer brush Morphe JH09. I think this is for highlight. So the mid one highlight is tea, but concealer. Afangaroko kely amin'ny tanana le izy satria tsy dia mety tsy ho concealer ty brosy ty fa mety highlighter fa tena tsy dia tsy ao tsara. Tena mety izay mihitsy angamba ny tiany concealer ndrasindray andramany ty amin'le ilany. No asiana ihany eto. Ity ny concealer zareo adiso highlighter angamba le teo, highlighter brush angamba le anankiray teo fa tena tsy dia dense fa malefaka loatra. Fa niny eye palette fa ity ny face, nefa niny ny eye brush fa ity ny face brush. Sa mety daholo angamba. Tsy mbola malefaka koa ty fa mety kokoa na nafangarona an'ilay akora tamin'ity no le tamin'le ray teo. Aloha fafako ty dia ampiasaiko highlighter rehefa feo. Mifindra amin'ny poudre sika. Dia ny e.l.f. HD powder yellow no ampiasaiko. Yellow izy dia. Corrective yellow. Dia ilay brosy nanosorana an'ilay
dia ilay brosy GH07 ihany no ampiasaiko a mandray tsara mihitsy fa tsy mamela. Ohatr'izao hitanareo amin'izany tsy rehefa tapena ihany izy vao mandefa mandatsaka produit fa rehefa tsy tapena izy dia tena raisiny daholo ny produit rehetra izay ilainao. Tiako, mahafinaritra, tiako be. Ok, no contourina ny orona aloha vetivety. Le brosy teo ihany ampiasaiko dia ataoko fotsiny potseriko ohatr'izao fotsiny mba momby ny oroko. Tsy nasiako produit, tsy nasiako akora intsony le izy fa tonga dia izay ambony tamin'iny fotsiny ataoko. Vitany amin'iny miditra amin'ny pomety tsika. Misy fanaovana pomety fereto sa le teo ihany. Ok. Ity ihany angamba ny anaovana ny pomety dia fafako fotsiny. Fafako fotsiny adio. Dia ity ELF brush blush palette dark ity efa hitanareo efa ela be mihitsy izy ity. Ity no andeha ampiasaintsika. Ie mety tsara mitareko, mety tsara mitareko misy rehefa anaovana ny pomety fa adiniko ny right shine ty zavatra ty tena lasa somary mampimeme ihany somary lasa klonako fa andraso fafako vetivety. Le brosy Morphe GH02 ny ampiasa. Ity angamba ny raha ny fahalalako azy ity tsy powder brush fa ity no fanaovana contouring dia ity no fanaovana pomety. Saingy hoe mety daholo moa zany araka ny hitanareo teo nefa hainao fotsiny mampiasa anazy. Teknika kely asehoko anareo fotsiny za tsy mampianatra make-up intsony fa rehefa ohatra betsakabetsaka ohatr'izao ny zavatra atao eto dia ampiakarina aty foana dia amin'izay fofafafafa any ambony any le brosy. Ok, manaraka dia maso ifindra amin'ny masotsika dia ampiasa an'ireny brosy kely rehetra fatao amin'ny maso. Atomboko amin'ny concealer aloha no ataontsika base ny fond de teint. Afaka mampiasa eye primer ihany koa ianao raha ohatra ka manana mazava ho azy. Dia ity brosy ity no ampiasaiko izarako an'le concealer GH33. Mety tsara mahay mizara an'le produit tsara le izy ny tanana ihany no tena tsara rehefa mampiasa concealer amin'ny maso iny mantsy sady manafana an'ilay concealer. Tsy haiko moa zany nefa mahazatra anahitra amin'izay hoe amin'ny tanana ny atao rehefa manao maso fa tiako zany ity brosy ity fa précis tsara mihitsy le izy sady hitanareo fisaka tsara izy no tsy mihetsiketsika amin'ny toerana tianao asiana anazy le izy mijanona tsara eo. Fa miala le brosy, miala le mintsana le volo. Asiko poudre eo ambony mba ho moramora kokoa ny fanasiana manja maso avy eo. Mora mintsana be dia be, mintsana betsaka mihitsy ny mintsana tamin'ity brosy iray ity izay tena tsy somary tsy nety, tsy dia somary nandiso fanantenana taminy. Nandritra fotoana nampiasaiko anazy teo atao masoko teto izao efa anakifiry nintsana angamba 10 izay no nintsana volo nintsana tamin'ilay izy. Dia mba ahafahantsika mijanona amina marque iray na ohatr'izany dia le Jaclyn Hill's volume 1 no ampiasaiko. Tsy manana le volume 2 sady ohatrany tsy hividy fa tsy dia tiako le rose. Dia ity zany no ampiasaiko androany amin'ny masoko dia tonga dia irona amin'ilay brosy amin'izay. Ny ambany volomaso aloha ny atositsika voalohany dia ampiasa an'ity GH42 ity fisaka ohatr'izao le izy. Malefaka tsara. Ok, dia ataontsika lokony transition color.
ampiasan'ity brosy GH30 ity ako. Ity aho. Ohatrany somary fisaka le izy na somary malefaka ihany koa ho an'ny lavalava. Mety tsara ho an'ny lokon'ny transition. Tena fisaka izy ity. Zany hoe tsy le boribory mahazatra anahako rehefa le mampiasa lokon'ny transition ty fa somary fisaka dia no mandroso sy miverina tena mety aminazy noho le manao boribory. Somary tsy mahanavanana anahy le somary lavalava le sa lava loatra le borosy dia somary le volom-borosy zany dia somary elaela vao afaka manafangaro tsara. Le izy aloha tsy dia malefaka loatra fa somary mafimafy. Ok, hello eye no ataontsika androany dia misisiny roa zany aloha ny ataontsika voalohany crease color aloha ny atao voalohany dia GH32 no ampiasaiko. Tsy haiko na ohatr'izay mihitsy ny style an'ireto borosy rehetra fa ohatrany somary amin'le fisaka daholo izy rehetrarehetra fa amin'le fisaka daholo. Tsy hitako tsony izay ilazana anazy fa ohatrany amin'le fisaka daholo izy rehetra. Dia manao va-et-vient mandroso miverina foana zany tsara fampiasana an'le izy fa tsy afaka manao boribory ianao. Tsy haiko na ho vitako ihany le hello eye fa ohatrany miovy zany zavatra ataoko zany. Manoatra no 4 crease izy ity reto fa tsy hello eye. Ngamba 4 crease indray zany ny ataontsika fa tsy hello eye. Eny afaka hoentiko eto ampovoany eto ity dia. Ok, ny borosy ampiasaiko GH41, GH41 na 120 dia somary fisaka izy. Mety tsara mihitsy ity na anaovana 4 crease arakaika. Marina tsara na précis tsara le borosy. Tiako iny marina tsara le izy dia ny tanako angamba ny ampiasaiko amin'le loko ampovoany satria somary volomparasy angamba no ampiasaiko. Saika mangamanga no ampiasaiko fa aleo ataontsika volomparasy. Ok, dia ny ambony ampiasaiko dia ity GH40, GH40, JH, I guess for Jaclyn Hill. Dia pencil brush izy ity. Dia ilay loko nataoko teto amin'ny sisiny reto fotsiny ataoko midina. Ok, somary matroka be le maso dia alongany atao mazavako tsara ny eto amin'ny highlight. Le borosy teo ihany ampiasaiko asiana ametrahana le highlight fa fafako kely fotsiny. Ilay GH42 42 no ampiasaiko iny no ataoko eyeliner. Anka mainty be. Anisy mascara sy lokomena koa sy eyeliner dia verina eto indray.
de toy izao pauziko rehefa tavaferina mety tsy de zatra an'izao nareo mety tsy zatra mahita anako manao smoky eye nareo mety tsy zatra anako mahita anako sady manao eyelash nareo manao smoky eye de somary hafahafa zay aloha ny tsapako amin'izao tena za tena ohatran'ny hafahafa be amiko le izy fa tiako tiako manao fahitanareo anazy eny omeko anareo ary ny hevitro omeko anareo ary ny hevitro amin'ny borosy ity sara fanampiasaiko fa raha nieritreritra ity tokony contouring brush fa afaka atao powder brush ihany koa izy ity malefaka de malefaka tokoa ka mety tsara mitsy raha anaovana powder brush contouring brush mety ngezangeza fa satria le izy fisaka de mety fa tsy mbola tsy de tena nampiasaiko izy ity de tsy de manana hevitra amin'ity zany ity ny JH02 manarak'izay de ity JH03 koana le anankiray teo JH02 ok JH03 tena tiako be la araka ny lazaiko anareo hoe ity mety ampiasaiko matetika anaovako fond de teint tsy satria tena mafy tsara le izy nefa malefaka ihany koa tena tsara manaraka de JH04 ity ilay contouring brush niverako anazy fa mety ihany koa izy blush brush zany hoe passe partout ny akabeazany reto borosy reto de tena tiako be ity zany kabuki style ny fiantsona anazy ny manaraka ka mila manao highlighting reto rasolova anao highlighting vetivety fa anao highlight vetivety ity Fenty Beauty Hustler Baby ity no ampiasaiko de ity borosy neveriko fa concealer brush ity no ampiasaiko anazy tsy haiko hoe borosy inona izy ity mety contouring mety concealer ty mety highlighter ty tsy haiko fa tsy de tiako ty borosy ty mbola tadavako zavatra mampita anazy tsara aloha izy fa amin'ny eritreritrareo amin'ny hevitrareo iny ty borosy ty reto satria lava le izy sady ngeza tsy blending brush ty fa hafa mihitsiny fa bon nety ihany le nanaovana an'le izy highlighting brush fa ohatranay tsy zay ny tokony ho izy satria tsy mety manao mandroso miverina be loatra le izy ity indray sura fa concealer brush izy ity JH07 sura fa mino fa concealer brush izy ity donc satria le izy somary mafimafy tsara rehefa ohatra ka mila zavatra marina ianao na précision tsara nefa kosa malefaka ihany koa le izy ity zao azoko atao ampiasaina ho contouring brush ihany koa raha ohatra ka mihetsika ny lohako ka tsy mahita contouring brush de ity no afaka ampiasaiko amin'izay zany hoe passe partout de miditra amin'ny borosy ny maso amin'izay tsika ity tena tiako be mihitsy satria tena fisaka tsara le izy mety tsara mihitsy ny ambany volomaso raha ohatra ianao zao ka mila manao zavatra ambany maso sala amin'izao de tena mety tsara ihany koa ity indray le lazaiko hoe fisaka de tsy maintsy mandroso miverina ihany zany le izy fa précis tsara mihitsy koa zany hoe marina tsara mihitsy hoe eto ny tianao asiana ity ny blending brush raha ny fahitako anazy tsy de fisaka izy ity ny blending brush aminy de ity ny precision brush aminy ohatra nefa nampiasaiko reto ka ity nampiasaiko nanaovana le transition color de ity ny precision crease color tiako daholo reto faraka ny lazaiko satria le somary fisaka de tsy mety le izy raha ohatra manao boribory ianao manafangaro fa tsy maintsy manao mandroso miverina zay ihany de ny manaraka ity ilay fisaka somary kelikely tsara be izy ny ambany maso de tsara ihany koa izy raha ohatra ka mila manao précision tsara ianao eto mety tsara malefaka tsara no mafimafy ihany koa ity tsy nampiasaiko mihitsy zany ty androany fa mino fa mety tsara ny ambany maso izy ity de ireto ty tena tiako be mihitsy sady fisaka izy no tena marina tsara sady malefaka ihany koa izy fa tsy tena hoe mafy be zany hoe souple zany le izy raha ohatra ka mila tena miditsiditra tsara ity nareo alaka le hitanareo teo afaka anaovana cut crease tsara mihitsy izy satria boribory tsara ny lohany tiako izy io de manaraka
pencil brush ity ngamba mety tsara le atao eto ambany eto le nampasaiko teo a afaka anaovana ny eto ihany koa izy ny amin'ny highlighting matsoko tsara ny lohany de iny zany rehefa ohatra misy zavatra tena hoe tsy maintsy eo fotsiny apetrahanao anazy de tena mety tsara izy ity nefa malefaka ihany koa na de zany ary de farany fa tsy kely indrindra de ny JH33 na ny JH33 telo amby telopolo mity le nampiasaiko nizaraiko an'le concealer rehetra tamin'ny odimasoko a de tena minitsana be mihitsy izy nandritra zay fotoana zay de tena tsy tiako zany tena tsy tiako ny zavatra ohatry zany de ity zany tsy tiako indrindra am'le borosy rehetrarehetra fa ny ankabeazan'izy rehetra de tsara be daholo tiako be daholo de zay angamba ny amin'ny androany sareo nanao fahitanareo ny horonan-tsary androany tianareo sy tsy tianareo somary hafa kely nefa efa fanaoky an'le ohatra zao manao first impression na andrana voalohany lazao raha tianareo ny horonan-tsary ohatran'izao satria efa manomana ny resaka vidy masy tsika zao satria efa volana novembre ny efa miray volana ny vidy masy de efa makomana koa mety ho atomboko mialoha raha mividy masy amty taonty satria de tena efa mila fety tsika fa efa ela loatra mihitsy zay resaka virus zay fa de misaotra betsaka nareo rehetra mijery aza misalasala mametraka ny j'aime mametraka ny like raha ohatra ka tianareo le vidéo de aza misalasala ihany koa mizara anazy aminamina sy tapaka rehetrarehetra ny raha ohatra ka hitanareo fa mety asoandrareo ilay horonan-tsary zay fa de veloma daholo de manaraka indray